Falendray merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andronio ity misaotra ny tompo mbola manana etaeta isika andeha hitady azy mbola manana etaeta anaoetsika anatrika fotoam-bavaka tahaka izao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nipariny ihany ny olona ozy izy dia misy fiverenana misy fiemorana any ny fiemorana tsy voatery hemitra amin'ny finoana fa efa nisan'ny fiemorana raha ohatra ka nyrehatra sy nafanany fotsika dia ankehitriny efa mangatsiatsika sy maimaina ka raha ohatra ka mbola manana an'izany etaeta zany ianao dia ara-baiko manokana ianao androany tompony hiazona anao hatrany amen. No tsika maki teny androany mety tsy ho lava ny afatra an'io fa ny votoatiny sy ny zavatra ho voarainao amin'ny alalan'ny fanambarana dia izay ny zava-dehibe indrindra amen. Tao ary maki teny tao am-boky Salamo 4:100 anio. Salamo 4:100 dia ny andininy 7:30 sy 4:30 no andeha hovaketsika ao anatin'izany. Salamo 4:100 andininy 7:30 sy 4:30 aminaran'i Jesosy. Toy raha mamaky. Ihira ho an'i Jehova aho raha mbola velona koa. Ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Ho mamy anie ny fisainako azy. Izaho no hifaly amin'i Jehova. Amen. Afatra tsotra be, resaka tsotra be izay nataon'ny mpanao salamo. Tsy fantatro moa fa salamo aty afaraparany aty dia ny any voalohandohany Davida nanao azy ny ampovoany Solomona ny fangarongaro tao ry Asafa sy sisa rehetrarehetra aty afaraparany indray dia miveriny Davida tsy voasoratra manokana hoe iza no nanoratra ny salamo 104 io fa mino fa i Davida ihany no nanoratra azy io. Ity tantara ity resaka voambaran'i Davida ato ity iran'i Jehova raha mbola velona ankalaza n'Andriamanitra raha mbola maina. O maminy anie ny fisainako azy, izaho no hifaly amin'i Jehova. Io no afatra ifampizarantsika anio. Ka ny tena ho raiketintsika sotazomintsika dia leo amin'ny 4:30 tapany voalohany, o maminy anie ny fisainako azy. O maminy anie ny fisainako azy. Tamin'izaho mbola kely dia sady mizara ihany koa zany ho antsika ray aman-dreny ao anatin'ilay izy. Tamin'izay mbola kely mety nanomboka 1 taona teo angamba. Dia tamin'izany mbola cassette audio ny mandeha dia tamin'izany tsy betsaka ny mpihira ara-pilazantsara. Fa ny mpihira ara-pilazantsara dia nisy any Andravoahangy fivavahana, dia nisy any Telonorefy famonjena, dia nisy ny mpitory. Dia tsy tadidiko nisy any kiray 4 fa tsy tsaroako ilay izy. Dia Farandriamamonjy. Ireo ihany ny tena mpihira evangelika tamin'izany fotoan'izany. Dia Ndrina Ramamonjy kay, Ndrina Ramamonjy ilay 4. Farandriamamonjy efa taty aoriana indrindra fa tany amin'ny année 90-12 tany izy vao mipoitra moramora fa tany 90 tany ho any. Fa ireo 4 ireo zany no nifeny hira ara-pilazantsara tany amin'ny taona 20, 5:20, 7:20, 8:20. Iza fa izy teo moa? Ndrina Ramamonjy dia Andravoahangy fivavahana dia Telonorefy dia ny mpitory ireo. Dia sao rehefa mandeha ny hiran'izy ireo dia isaky ny hira dia manome verset anankiray izy. Manome verset anankiray izy dia verset ao anaty baiboly daholo ilay izy dia ohatra hoe mandefa hira anankiray izany resaka fanetretena ohatra dia alefa ilay Filipiana 2:2-5 izay mahatonga mahitsenjery iny aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra tsy nataony.
tononony ao alohan'le izy dia maka verse iray ohatran'izay ihany koa izy hoe tsy ny mony soa ihany va no azontsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa any amin'ny Joba indray misy an'izay. Dia mba te hizara hoe any atokantranotsika ray aman-dreny any mba mitadiava zavatra ohatrohatr'izay fa mifantsika any anatin'ny sain'ny zaza reny zavatra ireny. Rehefa ianao zany tsy voatery mahay be mitaiza zaza ara-panahy na arak'izay fomba fitaizana azy fa na mandefa zavatra ohatrohatr'izay ary ianao a dia misy fiantraikany any anatin'ny sainy any izay. Dia izay lazaiko anao hoe za zao efa ty amin'ny 20 taona ty aoriana fa ny hiran'ireo tarika ireo dia haiko tsenjery ny be dia be. Misy tony kalondriana raha mamonjy zay raha risaka izy aty natony eo ny fonao fa ty somafy loatra ny antsoantsonao ka tsy renao tsony ilay feo avy any an-danitra maneho aminao ny fitiavan'Andriamanitra. Dia misy zavatra ohatran'izany tafapetraka souvenir lalina be tsy mety fafana satria maninona voataiza tao anatin'izay zahay. Bebe anay no nivavaka izy tsy mahay mitory nininona tsy isy nininona nambarany momba zany Jesosy zany fa mandeha le kasety dia mipetraka any anaty subconscient. Dia taty aoriana rehefa feno 12 taona teo eo dia nanomboka namaky baiboly dia hitako daholo le hoay aika ity le tononitra ary eo ao anana ary ity ndraika le izy ary eto ndraika le izy sambatra ny olona voavelany elo iny jenjery maimbo fotsiny any am-piangonana fa avy eo le izy miverina rappelé any aminao. Dia taloha koa zay ny hira zavatra ohatran'izao tany am-pianarana hoe ahoana moa le izy tsy tsaroako tsony. Dia reny zavatra reny a mipetraka any anatin'ny fo, mipetraka any anaty dia lasa rakitra tsara ao anatin'ny zanakitsika reny. Dia ity teny ity amin'izay a rehefa converti ahako dia miaino amin'izay satria tamin'ny fotoanandro na andraisako amin'izay sy nahazoko ny tena filazantsara dia nisy an'izany izy indray moa le mira le Maranatha ty i Victor sy Nina. Dia ny Victor sy Nina koa nasiny teny ampovoambony dia io salamo 104 io amin'izay hiderany Jehovah raha mbola velonay akalaza n'Andriamanitra raha mbola miainako ho maminy anie ny fisainako azy. Dia mandeha fotsiny izy io tamin'izany fotoanandro fa aty amin'ny apolopolo taonany amin'izay rappelen'ny tompo amiko le izy hoe kay moa nisy an'izany zavatra izany voaraiko tamin'izany fotoana izany. Dia aty aoriana be amin'izay a azavain'ny tompo amiko tsy kelikely an'izay fa inona kay ny dikan'izany nefa fa inona ny ambaran'ny mpanao salamo ao anatin'io zavatra io. Dia jerenao amin'izay ilay tontolo iaina antsika ankehitriny izay tsy nandray an'ilay fanahy izay tao amin'ny mpanao salamo. Zay jereo tsara ilay tontolo iaina antsika ankehitriny izay tsy nandray an'ilay fanahy izay tao amin'ny mpanao salamo. Ny mpanao salamo ary izay no mahatonga an'Andriamanitra nankasitraka manokana any Davida. Nahita olona araky ny foko ao izy ianao sitrapoko rehetra dia Davida mpanomboko. Ny olona rehefa mijery an'i Davida dia fasady no hitan'ny olona. Izany hoe ilay zavatra asehony ety ivelany, ilay tantarany ety ivelany. Fa tsy hitan'ny olona hoe inona ny fond an'i Davida. Inona no midoboka ao am-pon'i Davida. Inona ny tena any ambadiky ireny zavatra ireny. Izay no nampahatonga antsika nametraka hoe le 134 ny tena ho raisina fa tsy le 33. Satria maninona? Le 33 fasady. Hira ho an'i Jehovah raha mbola velonaina koa. Ankalaza n'Andriamanitra raha mbola miaina. Tsy haiko raha mifamadika le izy. Eo amin'io zavatra io ny ankamaroan'ny olona dia application daholo. Izao olona foroniko ahy izao dia noforoniko hanambara fiderana ho dia lasa ny olona ny excel metadany tsara indrindra hiderana an'Andriamanitra. Lasa ny olona raha vao hoe zavatra ho atao an'Andriamanitra dia andorana tsara indrindra no mena anazy. Andorana ohatrany hoe tsy tiako izany fomba fisainana hoe rehefa evangelika dia komosomosy fa alao mba hovainy izany fomba fijery izany dia hovaintsika izany dia manao excellentsika amin'ny zavatra evangelika. Andorana matsiaro mihitsy ny ako le resahan'ilay pastera zay. Ny aho izy tsy amonjeko fivoriana pastera dia rehefa misy fivoriana pastera
dia hoentina misaony rony dia loarana amin'iziny ohatr'izao dia araraka zany tsy haiko na rona ovy na tsy fantatra tena tsy kilasy mihitsy tena tsy kilasy mihitsy le aspect ivelany le sarisary ivelany zay tsy voatery ho ratsy tsy ratsy zany tsy ratsy zany ilaina manan-javatra tsara amen fa tsy izany lara-pahamena ny lara-pahamena tsy mozika mirafitra be ny lara-pahamena tsy trano tsara be ny lara-pahamena tsy fiangonana miditra ara-potoana foana tsy rakitra be dia be tsy olona tsara fitafy ivelany tsy olona mirafitra milamina tsara daholo zavatra hita rehetra averiko eto tsy misy maharatsy izany na ny kely ary tena tsara zany tena tokony ho atao zany amina vanim-potoana zay anaovana an'izany tena tsara mihitsy no hoe nisy toteny paster Tsory tamin'ny alahady hoe le vatana karakaraina sady zay le amina karakaraina fa tsy hoe za zanak'Andriamanitra dia mety foana io ny tompo mahita ny any anatin'ny fokosa sisa fa karakaraina tokoa ny ivelany amboarina tokoa zay tokony amboarina manao zavatra présentable fa tsika ve manana an'le salamo 104:34 melo lalana an'le 33 nataony Davida nataon'le mpanao salamo tao ambadika le izy fa nalefa le izy hira ho azy ankalaza ny anarany omaminy any ny fisainako azy inona mandeha aloha ny fisainako azy aloha ny fisainako azy aloha dia zay vo hihira ho an'i Jehovah amin'izay dia ankalaza n'Andriamanitra fa zay ny miainga voalohany omaminy any ny fisainako azy raha manompo isika dia mipetraka ho antsika tsirairay avy ny fanontaniana manahoana ny fisainanao an'Andriamanitra za afaka mihira za afaka misafidy hira za afaka hoe ity mahafinaritra ny rindrany ity mba misy zavatra manokana ity mba hafa kokoa ity mba ohatran'izao samborony olona daholo io salama io mihira fihiram-baovao ho an'i Jehovah fa inona no fo ao ambadika ilay hira fihiram-baovao ho an'i Jehovah mankalazan'Andriamanitra amin'ny valia torifolo amin'ny amponga tapaka sy ny dia amin'ny valia tendrena amin'ny mozika rehetrarehetra isan-karazany toanany olona hoe tokony instrument complet za mideran'Andriamanitra fa inona no fisainana miainga voalohany zay vao le fanehoana ivelany tsika manompo an'Andriamanitra tena tsara hoe manana principe ianao hoe tena miady amiko raha voatara ao an-trano tena tsara hoe manana principe ianao hoe ny any akanjoko tena tsy asiako double pli zany raha ohatra ka pataloha velondrirana zay koa aloha normal tsy asiako double pli raha verindrirana za rehefa makany am-piangonana tena tiako manaja an'Andriamanitra tena tiako tsy ratsy zany fa melo lalana an'izay dia misy ilay fisainako azy misy ilay fisainako azy manome vola ho an'Andriamanitra manome ho an'ny asan'Andriamanitra manohana ny asa fanompona manohana ny missionnaire manohana mpanompon'Andriamanitra manome tsy diso anjara mihitsy raha vao misy ohatran'izao dia vazana ohatran'izao raha vao misy ohatran'izao dia za manatona manokana foana tena tsara zany fa inona le fond ao anatiny ananantsika ve le fisainana misaintsainan'Andriamanitra fa nandray isika lasa mandeha ho azy zay nampatonga lahirantsika talohan'ny toriteny teo hoe foazy ny foko iainy ny an-danitra ao fa ny fo no mielo lalana ny zavatra rehetra ao amin'ny boky Genesis toko 7 raha tsy diso na toko 7 dia mitantara ny tenin'Andriamanitra sotra masina mikasika n'izy mirahalahy iza moa iza mirahalahy ao lavitra be zany tediavinareo zany Kaina sy Abela no ao rehefa tonga vanim-potoana anankiray anao fanatitra tapa-kevitry i Abela i Kaina moa ny voasotra voalohany hoe nitondra ny vokatry ny tany Kaina
tena ndoro an'izany fa Abela kosa nitondra ny anazy amin'izay dia voaloha teraky ny ondry fa ny réalité ny tantara Abela niomana voalohany satria manino voateraka ny ondry dia natokany Abela dia nikarakarainy dia nataony natavy tsara dia natolony ho an'i Jehovah rehefa avy eo. Fa rehefa avy eo Kaina nahita an'ilay izy dia ndeha mba hanome ihany koa izy koa no taraiky eo na mety enome lolalana hoe iny Abela nikarakarany azy dia aty izao ndeha ho ateriko an'i Jehovah raha riva ndeha hanatitra an'io raha riva niara atoandro dia efa ateriko dia laza izy nikoropaka iny anakany atsah dia nanapatapaka an'izay azony tao netany daholo na voatavo na sosety tsy te halala ninina mihitsy io na mifanatitra tokony iainga eo. Tsy haiko mety lehilahy tokoa ngamba Andriamanitra ka tsy nakafia an'ilay izy. Hoe tony nentin-drangahoana, korzety, baranjely, izay no nataony fanatitra tao. Dia izao no tenin'Andriamanitra nilaza hoe Abela voalohany mba mifanatiny nankasitrahan'Andriamanitra fa Kaina voalohany mba mifanatiny tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Izany hoe melohany nankasitrahana ny fanatitra dia iza ny nankasitrahana? Ilay olona aloha, Abela aloha. Melohany tsy nankasitrahana ny fanatitra dia iza ny efa tsy nankasitrahana? Ilay olona, i Kaina. Dia tohany fotsiny ny ambiny rehetra. Izany hoe eto mihitsy ilay tantara hoe lasa tonga ilay mpanao salamo dia miresaka izy iterany Jehovah ankalazana Andriamanitra aho. Izany hoe fanatitra hoentiny indray dia fanatim-piderana ho an'Andriamanitra. Fanatim-piderana ho an'Andriamanitra. Tena tsy lavina mihitsy fa amin'ny fanatim-piderana dia tsy hisy mozika valana tao. Tena tsy lavina mihitsy fa amin'ny fanatim-piderana azy mba zavatra nirindra tao fa ny zavatra tsy hitan'ny olona. Azay nampatezitra ny Kaina, tsy hitan'ny Kaina, tsy fantatry Kaina mihitsy hoe ny fony eny tsy nankasitrahan'Andriamanitra voalohany. Fa ny azy tonga dia hoe fa ahoana kosa misy fiangarana, fa maninona kosa le rangahy iny nalain'Andriamanitra, maninona ny azy nankasitrahan'Andriamanitra, fa maninona ny anany tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Tsisy analizy mihitsy ny tao amin'ny Kaina. Hoe ny fony ty olona ty nge voana nomboka e. Tsy haiko hoe firy volana na hafirina no afaka mitaiza ondry mandrapatonga an'izy lehibe dia matafitafy tsara sy dongadonga tsara azo atolotra an'i Jehovah. Fa tsisy analizan'izany tao amin'ny Kaina. Fa tonga dia ilay sary ivelany fotsiny no hitany. Teo amin'ny zanak'Israely nisy tsy fankasitrahan'Andriamanitra any amin'ny Isaia 7:50 ihany koa. Ny fady hanina ny Israely. Dia tonga teo anatrehan'i Jehovah izy dia niresaka hoe Andriamanitra fa maninona izahay no mifady nefa tsy henonao akory ary mampahory ny tenanay nefa toa tsy ahoanao akory. Ozy Andriamanitra namaly hoe nareo ani amin'ny andro ifadianareo mbola izay tianareo ihany no ataonareo. Le fisainana tsy niainga fa tonga dia le action no miainga. Tonga dia le action no atao. Dia miandry amin'izay rehefa avy eo aizan'ny fankasitran'Andriamanitra, aizan'ny fifalian'Andriamanitra, manahoana le izy diso fanantenana hitan'ny Israely fa maninona ary zany zavatra izany no mitranga. Any amin'ny boky Malaki misy tantara ohatran'izany ihany koa. Malaki 3 nanomboka ny angokangona ny olona dia niresadresaka hoe inanga iso azontsika hatrizay nanompotsika an'i Jehovah izay sy ny tandremantsika araka ny lalàny rehetra. Raha lasanambavy mamitaka le sentiment fa olona efa pakato fa tsy mahazo sitraka. Azonao ny danger le zavatra. Ianao zany tena mety manana principe mihitsy. Ianao mety tena hoe zaho olona mahitsy aho. Zaho olona mahitsy aho, zaho tsy manao an'izany zavatra izany. Zaho tsy ohatran'izao. Na efa mampidoza zao ary le tsy mandanga dia mbola tsy mandanga ihany ianao. Dia ozy ny olona midoka anao satria ny olona tsy mahita fa tsy nivelany. Ianao rangahy tena olona masina ianao. Ianao rangahy tena olona mendrika. Ianao rangahy tena olona tena hafa mihitsy ianao raha ianao présidentsika tafavoaka amin'ny Madagasikara. Dia amin'ny fomba fijerin'ilay olona sy amin'ny fomba fijerinao dia ohatran'ny hoe tena okey ianao. Fa ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra? Manahoana ny fisainanao azy?
inona mihodina ho apotsika. Amin'ny Genesis 4 milaza ny tenin'Andriamanitra hoe mandritry ny andro izy ratsy foana mihodina ao am-pon'ny olona. Sasainao zanak'Andriamanitra, inona no mihodina ao apotsika? Inona no mihodina ao an-tsaitsika? Mety azontsika atao ve no miteny maman'i Jehovah ny fisainako azy? Tsy resaka fanetretena intsony le resaka eto na fanamboamboarana. Fa zasainao mila mijery an'izany zavatra zany mihitsy hoe mba manahoana ny zavatra mihodina atao anatin'ity saiko ity. Manahoana ny zavatra mihodina atao anatin'ny foko. Ozy hoe amina hetsika be dia be tsy apopozintsika. Mety manao hetsika ianao dia sarina fitiavana ny rahalahy anaovanao anazy. Fa inona ny départ les pensées? Fa io saitsika io dia saina manondrana io. Io saitsika io raha tsy mitandrintsika dia saina manao tao foana io. Ao anatin'io sainao io, ao anatin'io saitsika io, misy filana sitraka manolona io. Tsy izany le fisainana mamin'Andriamanitra. Azonao ilay izy? Misy filana sitraka manolona io. Ny vavaka tsy voatery miteny. Hoentina le sakafo zany ray lahady maraina tonga dia fetanana daholo. Fetanana. Entina mitety vahoaka aloha le zavatra nentina fofony kely aloha amelohany ametrahako azy ambony latabatra. Za zavatra zany mety hoe innocent be, mety hoe zany koa hoe dia ho hita hosikirina. Fa ina moa ny alehantsika tsy tady fity amin'Andriamanitra. Olona va nilako sitraka sa Andriamanitra ozy Paoly. Raha mpila sitraka manolona tsy mpanompon'i Kristy. Ny mpanompon'i Kristy dia mila sitraka amin'ny Kristy. Mila mahita an'i Kristy faly noho ny aminy. Ary mafaly an'i Kristy dia ny fisainako azy. Dia ty fisainako ty mila tezaiko ity. Ty fisainako ity mila baikoko ity. Ity fisainako ity mila dresseko ity. Hitady izay hafaly an'Andriamanitra. Anao hetsika ny fisaintsainana rehetrarehetra. Hitady izay hafaly an'Andriamanitra. Saingy resantsika hoe nisy fotoana Davida nitsotsotra tao anatin'ny tokantranony tao. Dia rehefa nitsotsotra izy dia le fisainany an'Andriamanitra tsy afaka nitsotsotra ny araka taminy. Ahoana ary zato io izy mipetraka ato anatin'ny trano misy valindriana mahafinaritra be ato. Nefa Jehova, ny fiaran'i Jehova eny an-kianja. Tsy mety amiko izao. Fa aleo za mpiantso anatana. Dia hiteny hoe andeha hanamboatra lapa aho an'i Jehova. Izay fisainana izay. No fisainana ankasitrahan'Andriamanitra. Nisy fotoana nody ny zanak'Israely mamboky ny Hagai. Teteziko aminao mihitsy ny Baiboly iray manontolo dia ho hitanao hoe Andriamanitra tsy miova io fa mitovy foana ny azy. Mamboky ny Hagai dia misy tantara ohatran'izao nody ny Israely. Napodiana tapitra ny fanjakan'i Nebokadnezara feno ny 70 taona izay nitazomana an'zareo babo. Dia tonga amin'ny fanjakan'i Dariosy sy Kirosy. Dia nanatona Dariosy sy Kirosy dia nivoaka ilay teny lazao amin'ny Kirosy mpanompoko, za andravina amiko taotona norotory idifia napatapaka varavaravarana, meko anao ny arena miafina mangingina sy ny arena fenonao maizina. Ny ataony teninana an'iny dia satria Kirosy mpanjaka dia apodiny Israely. Dia narehan'izay Kirosy hoe izay ny tenin'Andriamanitra, mombay Andriamanitra sy sisa rehetra, mandehana ianareo mody dia rehefa mody nareo dia atsangana ny tranon'i Jehova. Fa rehefa tafodiny Israely tsy natsangana ny tranon'i Jehova. Faly fotsiny izy rehetra. Dia rehefa faly izy dia nanao fiderana. Rehefa nanao fiderana izy dia nitsotsotra. Rehefa nitsotsotra izy dia nataony ny asany. Lasa izy namboly, lasa izy niasa, lasa izy niompy. Nanao an'izao rehetrarehetra izao. Rehefa nanao an'izany zavatra rehetrarehetra izany izy dia tsy naomby ilay izy rehefa avy eo. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra laza hoe every ny tombam-borakareo. Mamafy be nareo fa kely ny tomony. Misotro nareo nefa tsy mety afa-po. Mihinana nareo nefa tsy mety voky. Ary izay mahazo karama dia mahazo karama atao amin'ny kitapo laoka. Za zavatra zany aina malagasy maro zany. Mahazo karama tonga dia laoka. Sady arabaky teny mihitsy hoe laoka no hofatrano. Tonga dia tsy hita izay nalehany rehefa avy eo. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra every lalanareo. Satria maninona? Raha avy ty trano ty o Jehova. Nefa nareo mipetraka
amin'ny tranonareo misy falindriana entre quatre murs. Faly be fotsiny nareo tsy mieritreritra, nareo tsy misaintsaina momba ry zanak'Andriamanitra afatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Tena faly Andriamanitra ny amin'izay mety antsika ataontsika. Amen. Amin'ny fahasotonao manompo. Amen. Amin'ny fahasotonao manatrika fotoam-bavaka, fa manahoana ny fisainantsika azy. Manahoana ny fisainantsika azy. Ndraindray tsika lasa zanaka be loatra ny fiainantsika. Lasa marke be loatra ho anaty hoe za zanaka fa tsy mpanompo, za sakaizan'i Jesosy, fa tsika ihany koa. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy tompo ny tenanareo ianareo, fa nisy mpividy ianareo. Manahoana ny fisainantsika ao anatsika ao. Rehefa ny olona tsy misaina intsony an'Andriamanitra, dia miaina izy ny atao hoe hyper grace, hyper grace. Zany hoe fahasoavana, fa efa nitarina lavitra be mihitsy ilay izy. Dia lasa tsy maninona intsony. Tsy maninona intsony. Na manotara, rahan'i Jesosy manadio atsika foana. Kristy Jesosy ny efa maty eny sady mitsangana tamin'ny maty dia mifona ho atsika rehetra eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia tsy misy fanamelohan-tsony ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Hainy daholo ty verset ahafahany miaro tena rehetrarehetra ty. Fa zay raha lasiana bavy, ilay fisainako azy zay. Tsy ankasitrahanao eo anatrehany. Satria maninona? Ny fisainako azy tsy mandeha amin'izay lohany. Ny fisainako azy tsy mandeha amin'izay lohany. Ilay fariseo tao anatin'ny tantara nanao ny asa fanompoana rehetra. Fa rehefa mivavaka izy, ny fisainany an'i Jehovah tsy mandeha amin'izay lohany. Andriamanitra misaotra anao fa za tsy mijangajanga. Tsara aloha zany tsy mijangajanga sa ratsy? Tsara ny tsy mijangajanga. Mbola mandinika be nareo hoe tsy mijanga. Ahoana moa zany? Tokony ho tsara zany sa tokony ho ratsy? Tsara ny tsy mijangajanga. Tsara ny mifady indroa isan-kerinandro. Mino fa tsika rehetra tsisy mahavita an'izany. Tsangano tanana sao diso aho. Tsisy ho aho. Tsara no mahavita ny adidy am-piangonana rehetrarehetra, mahavita am-pafolo ny tsy diso mihitsy, manana bon principe be dia be ilay fariseo. Fa ny fisainany tsy nankasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra. Ilay mpamory hetra kosa etsy an-daniny, tsy nahavita ninninona. Fa inona? Ny fisainany nankasitrahana teo an'Andriamanitra. Mamin'Andriamanitra ny fisainany. Tery alavitra fotsiny izy dia nitehatratra. Dia niresaka tery alavitra tery tsy mendrika niditra atao amin'ny tempoly akory. Andriamanitra mamela ny eloko mpanoa. Meloka. Ozy izy Jesosy laza hoe lazaiko aminareo marina tokoa. Ilay mpamory hetra dia nody any an-tranony voavela eloka. Ilay fariseo kosa tsy nahazo na inona na inona. Satria maninona? Ilay fisainana azy. Sasianao imparfait amin'ny fanarahana ny tompo. Tsy tanteraka isika amin'ny fanarahana ny tompo. Ny mpanompon'Andriamanitra maro imparfait amin'ny fanarahana ny tompo. Fa ndao ny fisainantsika tazomintsika ho amin'ny fanajana azy. Ndao ny fisainantsika tazomintsika amin'ny fanomezam-boninahitra azy. Ndao ny fisainantsika tazomintsika ho amin'ny fitiavana azy, ho amin'ny fanomezana azy ny toerana manokana, mendrika amin'ny mpanjaka ny fotsika, mendrika amin'ny mpanjaka ny ao anatsika, ka na manao ny tsy mety ary isika. Aza vela miala any fotsiny izany zavatra izany. Aza hoe Jesosy efa ohatran'izao, efa ohatran'izao. Fa zay ilay fisainany zay. Izy nge tsy diso e. Ilay izy tsy diso. Mifona ho antsika ny zanak'Andriamanitra na tsy mahavita mifona ary isika. Misy fotoana ianao reraka tsy mahavita ninninona alohan'ny atory ianao, tsy mahavita mivavaka, noho ny amin'ny harerahana be loatra. Tsy hanome rariny anao an'izany fa diso mihitsy ny ianao tsy nahinandamina. Sady nanoro hoe 10 minitra ny adiny ray ny ianao mbola tsy nataonao ihany ilay izy. Zany hoe diso be ianao tao anatin'ilay izy. Fa tena mamindra fo mihitsy ny tompo. Tsy mikapoka antsika izy par rapport amin'izany zavatra izany. Fa manahoana ny considération fotsika. Manahoana ny fandraisany fotsika an'izany zavatra izany. Raisina toy automatika fotsiny ve? Sa eno mihitsy amin'ny valarana hoe Jesosy misaotra anao hanao ny amin'ny famindraponao. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao. Manahoana ianao anatrehan'ny sakafo izay hohaninao.
karazan'olona mpimenimenina ve sa karazan'olona mahatsiaro tompo tsy mendriky no asianao soa akory misaotra anao ny amin'izao sakafo zao marina va tsy tia ny tena ankafiziko marina va misy safidy hafa marina va misy mihinana tsara lavitra noho izany ambadika any fa ny fisainako tiako fisainana miderana amboarina ity saina ity azavela sainao hieritreritra zavatra tokony hieritreretina azavela sainao hibiloka na de kely akory ary efa firesantsika matetika teneny ny amanao ianao tsy mahazo memenina zany tsy mahazo memenina ianao ato ty indraindray misy foity bon zay zany alona ko atao ahoana moa fa le ato par rapport amin'Andriamanitra tsika tsy menimenina directement amin'Andriamanitra fa ianao mahalala tsara mihitsy ny hoe mifantoka aiza ary mandeha aiza io fisainanao io dia aiza fimenimenomanao fa indraindray lalantsika io mampimenimenina atsika indraindray zavatra mitranga fiainantsika fa maninona ary ataotro fa maninona ary ohatran' izao avereny de tsia ianao ry fisainana natao ankasitrahan'Andriamanitra ianao ry foa natao ankasitrahan'Andriamanitra ianao mety mandalo zavatra isika mety mandalo olana isika mety mandalo ady isika mandalo zavatra tsy mahafinaritra be deaibe isika na tsy de tiako loatra le olona le malhonnête le miresaka tsisy fahadisom-panantenana zany miaraka amin'ny tompo misy sanao mbola tsy mivavaka de tsy mivaly le izy de lazao fa tsy diso fanantenana ianao matoa ianao tsy diso fanantenana de tsy nanantena ianao zany sa hoa alefa le izy fa tsy aizy efandehany fa matoa rehefa zavatra natenainao tsy tonga de tsy maintsy maninona diso fanantenana fa arak'izay matoa ianao tsy diso fanantenana de tsy nanantena ianao fa ozy Jakoba hoe misy olona vavaka de alefany ihany fotsiny le izy lefany ihany fotsiny fa rehefa manantena zavatra ianao tsy mananjanaka de vavaka azo zanaka ianao fa nanantena kibondra vehivavy efa nahazo 3 centimetatra ka itsara masomaina le izy mazava ho azy fa diso fanantenana ianao fa sainao fotsiny momba zao amboarinao zay mahasoa ataon'Andriamanitra dika le zay mahasoa ataon'Andriamanitra efa diso fanantenana tena misy fa tsy fanantenana fa saina tsy avela hifoity amen contrôleo ity saina ity tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'inona avy fonao rehetra sainao rehetra ny herinao rehetrarehetra fanahinao rehetra mirespekte an'Andriamanitra daholo rehetrarehetra zay natao hoe ankasitrahana zay natao hoe olona araka ny fon'Andriamanitra ety ivelantsika mety misy défaut be deaibe ataotsika mety misy fahadisoana marobe hitranga tsy hanome rariny an'izany mihitsy isika fa za te hilaza aminao hoe farafaratsy indrindra ny natao saitsika any ka ary teo tsara foana ho an'Andriamanitra dia hivoaka ny trano ianao andeha hanompo dia isainao io mila mibrake miresaka mangala fotoana kely mihitsy Jesosy dia eona aminao indray dia eona aminao tsisy ataoko tsinotsinona daholo mouvement rehetrarehetra ao nizaniza mpitarika ao dia tsy ketrona tsy ketrona Jesosy satria maninona ny fisainako tiako ankasitrahana eo anatrehanao pitsopitsom-piainantsika ho aty resaka ty any na inona hira mandeha ao dia tsisy hoe nianina koa zany foana firana ngeda be firin-jato io dia tsy mahita fatsy zany isak'izay fotoam-bavaka izao dia tsy maintsy zay foana zay le fisainany zay dia iny mila gardena iny mila tazomina iny mila entina eo anatrehan'ny tompo hoe tompo ny fisainako tiako fankasitrahana anao ary tiako ankasitrahanao andehanao fanompona ny alehako any andehanao fanompona ny alehako any rehefa iaino afatra dia ho ajaiko tsara mihitsy ny zavatra rehetrarehetra iaino any amin'ny atsefatsefany rehetrarehetra any fa misy karazana olona vao mijery izy ampitory teny ao dia efa mihodina ny lohany lazao ny akaikinao menina efa lazao ny akaikinao ny azy menina fotsiny teniny menina tsy te hanao izy zay fisainana le fond any anaty hira ho an'i Jehovah ozy izy raha mbola velonay
mankalaza n'Andriamanitra raha mbola miainako. Omaminy any ny fisainako azy. Ty saitsika ty. Isaka misy zavatra mitranga. Mety misy mifadisona amboariny reny. Mety misy zavatra tsy mety amboariny reny. Misy zavatra ataon'ny olona tsy mety ifampiresahany zany. Dia ahitsy fa ny fisainana tazomina ho an'Andriamanitra. Feno fanajana azy, feno fankasitrahana azy, tsy asiana fimenomenomana, tsy asiana fitarainana. Misaotra azy mandrikarivany amin'ny zavatra rehetra. Raha iangeto akatsotara dia iresaka amin'ny tompo mihitsy hoe Jesosy io, tiako hajaina momba rehetrarehetra ianao. Fa tsy ny prinsipako no hatonga tsy hatara. Tsy prinsipako no hampatongako hanome zavatra betsaka ny atsy fombako zany. Niary efa manome aty izao. Za mihitsy zany teneniko anao zany. Za mpanao an'izany zavatra zany fa ahitsy ny tompo hoe tsara le prinsipa fa le deparany anatinao pokaty. Ny fonao pokaty manome an'le zavatra. Azonao le olana. Ny fonao tsy ny fanatitra kaina nge ny olana. Rehefa mamaky ianao ny Baiboly dia misy fanatitra zava-maniry mihitsy ao anaty Baiboly. Any am-bokin'ny Hebreo izy nilaza hoe finoana ozy izy nanaterany Abela fanatitra izay tsara lavitra noho ny any Kaina rehefa naseho azy izany. Hitanao hoe fanatitra Abela iny nge tsy fanatitra automatika. Fa Andriamanitra naneho azy ny zavatra izay tiany. Satria maninona? Olona araka ny fony Abela. Azonao izany resako zany. Ty afantatra sitrapon'Andriamanitra tsika. Dia ty saitsika ty ny mila amboarina aloha zay le hoe miova amin'ny fanavozana ny saina. Inantoyana? Alalanareo. Ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao sainao tsy mandeha amin'ny laoniny, tsy fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa sainy Abela efa marika tsara tao anatiny. Iopiondy karakaraiko reto biby reto, fa vao misy mivoaka eto, misy anjara ao an'Andriamanitra. Ary tsy zavatra fatany nomeko an'Andriamanitra. Tsy zavatra kitoto nomeko an'Andriamanitra. Tsy zavatra parazara nomeko an'Andriamanitra. Fa zavatra prépare nomeko an'Andriamanitra. Zavatra efa voaomana, zavatra efa voakolokolo, zavatra nomena anjara manokana. Zay nomeko an'Andriamanitra. Ozy aty hoe raha araky ny fon'Andriamanitra ny toepony Kaina, dia ho natorin'Andriamanitra anazy hoe inona ilay fanatitra ny kasitrahana amin'ny zavamaniry. Fa misy zavamaniry be dia be natao fanatitra tao amin'ny Baiboly. Misy ny diloilo, misy ny vary ordea, misy ny karazany zavatra maro isan-karazany. Raha hitan'Andriamanitra fony Kaina ka nankasitrahany, dia ho nobitsiany. Zao ny zavatra nkasitrahako. Vary ordea. Zao ny zavatra nkasitrahako. Diloilo no ankasitrahako. Zao ny ankasitrahako hatrao. Raha tiantsika no ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra. Ampafantarin'Andriamanitra izay ao am-pony ny fisainana omaminy any. Aza manao fanompoana automatika. Aza mandeha fahazarana. Aza manao tsinitsinina raiso daholo ny zavatra rehetra izay mahakasika an'Andriamanitra. Tsakotsakohy, eritrereto dia mivoaka araka ny tokony izy amin'izay ny asanao ety ivelany. Fa raha ataotaontsika fahatany fotsiny io volalany, vola very. Ohatran'ilay Israelinao izay no mifady hanina dia tao tsy asianao sira ny akory. Nahoana izay mampahory ny tenanay nefa tao tsy ahoanao akory. Any am-bokin'ny Isaia izy milaza makaleo amin'ny faneno ny lokanga nareo. Le hiranareo marina be daholo le noty, le clé sy sisy, fa leo be tsy hoe mihira jazz akory ry zareo dia tena ngarentsofina be firana. Na hoe tena le klasika be reny tena reraka ny sainao, reraka ny amanao mihaino an'ilay izy. Fa le toe-po mihitsy tsy ankasitrahany ao anatrehan'Andriamanitra. Sasianao zanak'Andriamanitra mitady izay ankasitrahana, amen, dia atoro anao ny lalana tsara ny fisainana azy aloha voalohany indrindra. Inona mihodina ao an-tsainao, inona mihodina ao am-ponao. Raha pokaty, fotoana amin'izay zao amenoana azy. Raha tsy nandeha amin'izay laoniny, fotoana amin'izay ao anitsinana azy. Dia rehefa ankasitrahana ny ao anatinao, dia ankasitrahana ny fanatitra ao. Mety ianao tena tsy mahay mihira mihitsy, mamalana be mihitsy, aza atao mafy be na izany ary fa manimba leo akaiky. Hoe tena ny andro foky tena topy ao anatrehan'Andriamanitra ka alefako an'ity. Manimba leo akaiky, reny mamalana reny mantsy
manana talenta spesial izy reny fa raha vao tsy mifantoka tsara leo akaikiny miara mivalana aminy ihany koa na le olona mahay mihira ary miara mibiloka any tsy haitsony aiza ny faran'ity raharaha ty dia mila brake mila petraka tsara ny any anatintsika any na inona ataontsika zay nydika le hoe na mihinana ianareo mahamisotro ataovy zany ho voninahitran'Andriamanitra misy zavatra miainga foana ao anaty amen tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany tsisy zavatra lefa fotsiny ho azy zany anao ménage tsika hatram'izany koa hoe pastera hita ho teny inona dia ihany koa dia mbola mila izany isaintsainy mamy ny fisainako azy zasany sady anao amafatranao zany mamy ny fitsesy sosio anao ny amafako an'ity trano ty alleluia zany ny serpierre zany le izy tena le exercice any anaty mihitsy hoe za anao an'izao asa izao raha raisinao ho asa fanompony zany zay nyteneniko hoe zay ataonao rehetra mifandray amin'Andriamanitra raha raisinao ho asa fanompony zany ny raha lampitendry raha raisinao ho asa fanompony zany inona no fisainanao melohany fahaizanao mandrindra raha lasy anabavy-patera melohany ideranan'Andriamanitra inona no fisainanao isika raha lampitory teny torytsika ve no mitory dia mitorytsika ty ve no ohatran'ny mbola tsisy nitory dia ndeha ty hotoriako zany nge mandeha ho azy daholo azonao le resaka ohatrany hoe salamy 104 dia hoe voafetra zany fiderana tsy fiderana ihany ka fa ny lafiny rehetra eo amin'ny tontolo izay ataontsika ho an'Andriamanitra dia mila fisainana daholo aloha mila fisaintsainana fa zay izy ny ankasitrahana fa raha tsy zay dia vitanao fotsiny ny asa ny ankasitrahan'ny olona ianao ianao tsy mahasitraka n'Andriamanitra zay ny afatritsika amin'ity andronio ity samy mba mieritreritra ny lalany zay le hoe amboky ny Agay toko voalohany raha tsy diso andininy faharoa angamba zao lazainy Jehovah tompony maro evero ny lalanareo dia ndao samy hevitra ny lalany isika tsiraray avy ndao samy hijery hoe makaizy ity lalam-panompoantsika ity aiza ny fotsika aiza ny saitsika alohany anaovantsika hetsika ho an'ny asa fanompona na koa ho an'Andriamanitra iaraka hitsangantsika hivavaka amin'ity andro anio ity raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotompoko